Tontolon'ny finoana Mmiray hiara-miezaka hampandroso sy ny finoanany filazantsara. Izany no lohahevitra na ny teny faneva nentin'ny fiangonana Ffpm entina indrindra hankalazana ny fahazahataonany isiny ao anatin'ny ivon'ny fankalazana izay ho tanterahana atsoatso dia ho maro tokoa ny fandaram-potoana. Fananganana onjam-peo iray izany ny tsangam-bato lehiben'ny Ffpm na ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ho fanamarinana ny fahazahataonany izay ankalazana ny 7 aprila lasa teo ka tsy hifana raha tsy ny 1 tonga eo amin'ny fankalazana ny ivon'ny jobily izy ireo amin'izao araky ny fandarana asa amin'izany ka ny 12 sy 13 oktobra izao no tanterahana eto Antananarivo. Mandritra ny fotoam-pankalazana dia ho tanterahana ihany koa ny fivoriam-be faha 15 sy ny komitin'ny protestanta faha 20. Dia fivoriana lehibe izay atao manomboka ny fahavalo sy ny fahasiny 10 oktobra eny amin'ny fofigry lafo zany fivoriana ny komite protestanta fa 4 zany fivoriana izany dia io dia tapitsy miasa nandritra ny herintaona zany manomboka komite protestanta anankiroa naovan'ny sampanasa miasa tapitsy eo anivon'ny prof be ny Ffpm ary eo anivon'ny komite protestanta izay misy soliteny 40 avy amin'ny Ffpm ary soliteny 40 avy amin'ny Ffpm manapa-kevitra ary eo an'izay tapitsy dia mijery ny programa rasa indray koa herintaona sy telombola ireo komite ireo ary dia manapaka izany sy manao hevitra amin'ny asa izay tanterahana sy ny herintaona indray. Mandritra ny 2 andro fankalazana ny ivon'ny jobily fahazahataonany Ffpm dia isy ny sakafo jobily atao amin'ny espace Lion d'Or Anosy Avaratra ny sabotsy 12 oktobra. Izany dia mba hafananganana ny onjam-peo ara-filazantsara. Ny alahady kosa dia isy ny fotoam-bavaka ho tanterahana amin'ny kianja maitso ny Antsahamanitra manomboka amin'ny 10 ora. Izy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Anisany hampiavaka ny fankalazana ity fahazahataona ity ny filaharam-be izay tanterahan'izy ireo sy sampana maro samihafa sy ireo kristianina miaraka amin'ny mpitandrina. Ny tapany hariva kosa dia isany antsakira andraisany antoko mpihiran-jara avy amin'ny fiangonana FLM sy hetsika eto Antananarivo.